kely erika hoe mahery ao aminy ny mantro meny arena zava-magagano ataony. Miarahaba antsika rehetra, fantatsika rehetra tompoko hoe izaho no pasteran'ity fiangonana ity. Matetika rehefa misy zava-miseho amin'ny fiangonana dia pastera no membonahitra no ipastera ny zava-bita. Ampanetretena lehibe ry havany iatsoko anradoro ety anoloana ijoro vavolombelona. Tsy misy voninahitra ao aty zava-niseho ity ary isaorako ny tompo satria olona hafa no nampiasaina. Izay no mahavatany Kristy antsika rehetra tompoko, mampiasa antsika rehetra izy. Tsy ny titra na ny anarana hoentina ny zava-dehibe fa ny firaisana amin'ny Kristy mba hampiasany antsika amin'ny fomba mahagaga dia ny olona tena miray aminy. Mandroso ianao rahateo. Miarahaba antsika miarahafy. Eny tompoko, miarahaba antsika tompoko. Vazivazy any metsino nareo hoe radoro ve io mijoro io, radoro mamolava, radoro pandry atatatra. Saingy noho ny fahasoavan'ny Kristy dia mijoro manoloana anareo toa. 3 volana izay no lasa ary tsy mikitika natoka na labiera. Dia antanonareo hoe nanaovan'ny pastera fanafana manokana mihitsy zany gambo radoro na namonjy mpamina ny zatsy na ny apôstôly zaroa. Tsy tompoko, hogaga anareo raha ilazako hoe izy efa olon-tsotra nefa manana ny herin'ny Kristy no nampiasainy hanafaka. Sarana radoro noho ny fahadisoana lehibe nataonao tamin'ny orinasa sy ny fitoriana nataon'ireo tompon'andraikitra dia migadra ianao mandra-pahalohanao ireo olitra mitakina izy ireo. Migadra zany tena diso ahy diso netiny toka soronyrongony vita ny fiainako zany fa aiza moa no anloavako ireo olitra be ireo zary mankanepigadrana fa dia veloma zandry vita ny fiainan-dradoro veloma efa tsisy erin'tsaina mitaraina mitoloko ampiseo anao ny foko Jeso malalo ianao daolo no mpiasan'ny orinasa fa tsy aleo ve mody amin'izay ry zefa tena efa be izay asa vitanao androan'izay a aleo no patro fa mila alefaka rapitsotra sitrany mba mahazo kely sitrany mba aleo no hoe ie amin'izay mba mahazo an'le heure supplémentaire. Tena voalohany a tena piasa mahafatra-po ianao ry zefa
fa inona ny tena olanao arabola no mifofotra mamono aina amin'ny hery supplémentaire isan'andro tsy mijanona io ianao mandreraka sy makarary eny nefa raha ny oasy io raha atao berota ry zefa misy onitra tsy maintsy alohako patroa tsy maintsy voangoko le vola ary zay ny finoko fa tsy maintsy voangoko fa inona ny fahadsoana nataonao ry zefa no mila mandovonitra ianao tsy izany nanao atsoina patroa fa namako akaiky tena tiako be migadro izy zao dia aiza moa patroa nahitany volandoavana ny vola be io fa dia tena mba tia hanampy azy dia io ny miasa dia mba mahazo ny finoko dia tsy maintsy voalohako le onitra ay lalina indray zany ry zefa eny ary zao idio tsara ny orinasa ry zefa eny rapiditsika mionandray masotoe ary aza ela loatra aminay zany ary fa makaina ihany zefa ie efa nyainako ny fitantananao nasusi mifonao dia mivaly foty mbola falantinako fognanao misaotra zany re tena salama misaotra tsy manadino hafa mamangy aty ampigadrana aty foana ianao tena misaotra zany re radoro Jesosy Kristy afaka manova ny fiainanao manana lalana mahagaga izy tsy fantatro fa matoky azy rehefa mibebaka ianao mifona amin'ny ratsy rehetra nataonao manana lalana amonjena ny fanahinao izy zay ny zava-dehibe ny ary mety zavatra amoahany an'io fiainanao io misaotra zany re tsy hitako tsony hoe aizany Andriamanitra amty za tsoro tsy afeniko anao fa tia hamono tena rehefa tavajanona rery ato fa tsisy fanantenana tsony ny fiainako ry zany fa tena misaotra anao mandona foko ny teninao ary ny fitiavana seonao tena mahakasika foko zany misaotra zany misaotra zany io mitady aka ny rembontsika remby efa andalana makany amin'ny elo tafio hatramin'ny farany tonga dia vonoy mihitsy eo raha fahafatesana anjaranao tonga dia mametraka amin'ny vandy ary nareo demony rehetrarehetra ao tonga dia tafio atio asio ny zanatsipika amin'ny rehetra asio ny fandrika ny velam-pandrika rehetra tsy maintsy matytsika fa mitady aka ny rembontsika zavatra raha do rehefa lalana mandeha tsara hatrany tonga hatrany amin'ny elo ny farany fiainan-rado fa tsisy resaka mitikiditra amin'io lalana io zany alefa lasa daholo lasa nahoana ianao zany zefa nisy nanentaka hoe tena misaotra Jesosy fa tsy maty foa manay zay ny zava-dehibe tena naratra bebe fa tsy maninona avy naka vola tany banky ny endanitra lahy tena saiko ho vonoina fa dia misaotra n'Andriamanitra fa zao naratra be fa tsy maty lasa daholo ny vola rehetra nangoniko bebe lasa daholo matoky izany zanako zany fa Jesosy tsy mandao tany hatrany ny finoanao aza mijery ny fanafiana ataon'ny satana hitany fa manomboka ho voakasika raha doro any am-ponja dia mandrovo tsy izy fa zao tsy mahajanona anao tsy mahasakana anao zany zefa
Jesosy mahita, Jesosy naniraka anao, izy omba anao. Misaotra bebe Jesosy io tena tsy maninona verina manangona indray aho zany fa raha ho afaka miverina miasa matoky aho Jesosy mihazona trano ny finoko Jesosy tsy afaka ho endahana satana eo aminao foana finoko. Zay tena noka zay raha mihinanao dia ho vitany tsy misy zavatra tsy misaotra petsakanao mikarakara infirmiera soa tena tahiny Kristy ianao sy ireo mpitsabo namanao rehetrarehetra. Misaotra misy ezefa ny momba izay indray aloha hoe tsy mba ao anatin'ilay fivavahana izay afa-tsoriko aminao, tsy hitako loatra mantsy nivokany eo amin'ny manodidina ahy. Eny e, afa-tsy ianao ohatrany manana zavatra hafa zany ianao misy ezefa. Ay, misy olona hamangy anao tokoa misy ezefa fa sady tongetroka be nasaiko ny andro kely zareo fa ampidiriko amin'izay izy fa efa vita ny fikarakarana anao. Efa avy eo zany amin'ny famarinana amin'ny famasinana. Monsieur le PDG oalay tena misaotra tompoko tsy nampoizika. Manahoana patron, manahoana monsieur le directeur? Monsieur Zefa, voalohany indrindra dia olona tena sarobidy amin'ny orinasa ny olona toanao, mandeha amin'ny fahamarinana, tia miasa, mitondra tombontsoa be ho an'ny orinasa koa ary ny asanao monsieur Zefa tena hita mivaingana. Nambaran'ny monsieur le directeur koa ny resaka ny fanaovanareo momba ny onitra kasainao aloha na dia tsy anao aza ny fahatsoana fa an'le namanao. Tena mentro piderany zany monsieur Zefa. Nonona ianao fa nisy nanendaka ianao ary lasa daholo ny vola efa mba voangonao dia izao tonga aty izao zahay sy monsieur le directeur anareo. Ny zavatra mety tsy fantatrao dia kristianina ny tenako ary manankina ny fiainako amin'ny Kristy ary ny fitatranana n'ity orinasa ity dia ny amin'ny atsipiriany rehetra dia angatahako fahendrena avy aminy. Zao ataovy tsara izay asalama monsieur Zefa fa ny volan'ny onitra mikasika ny radorinamanao dia efa nalefako any amin'ny mpitsara. Izaho manokana mihitsy nandefa an'izany ka aza matahotra ianao fa afaka 2 andro dia olona afaka iradorinamanao. Misaotra monsieur le PDG tena tsy hitako tompoko izay tena soranao. Kristy saorana monsieur Zefa. Tsaro fa tsy ny habe ny volananantsika no mamaritra ny tena arena ananantsika fa Kristy no arena. Ny fananantsika ny Kristy velona ao am-potsika tsy ifikirantsika amin'ny vola sy ny arena ety ampany fa kosa anakinantsika ny finoanana. Izay ny tena arena monsieur Zefa. Mampijoro ay Jami fu marainao Vivavaka aminao Mametraka Kay Monsieur Zefa tena tsy nida le trano teo dia nenonay tao ambadika tao ny resakareo fa miaika Monsieur Zefa.
kay tena izay vo azoko ny atao hoe kristianina tsy le olona midradradrara de tsy ero fa tena le fiatsika tena variana hoe misy olona manan-karena manana toe-tsaina ohatran'izany fa variana koa aminao e kay tena mampite hivavaka kle misy izay fa aizaka ny fiangonanareo tena teo andy infirmiera soa angamba tsy hoe anaraka ny fiangonanay angamba ny tena izy fa anaraka ny Kristy zay no nahatonga anao tsy voasitona mihitsy tamin'ny fiainana kristianina satria ny anaram-piangonana ny fombafomba-piangonana tsy izay le izy fa le tena fiainana infirmiera soa ary Kristy dia hitanao eto amin'izao ora segondra zao fa tsy hoe hiandry andeha any amin'ny fiangonanay amin'ny lahady ianao ahita amin'ny pasteranay zay vao ahita ny Kristy zay no mila azon'ny olona Kristy dia manerana ny tontolo amin'ny fotoana rehetra zay le izy infirmiera soa kay mahita valiteny endro be foana koa ty misy eziry ty tena tiako aloha e tenako ny onenanao tsy zaho intsony no velona fa Kristy velona ato anatiko fanantenany indray miaraka aminao fanantenako ny onenanao tsy zaho intsony no velona fa Kristy velona ato anatiko ohatrany mirondrona misy ezia fa ny niavatsika zany izy aloky tena tsy boko azy fa tena misy fahendrena kia tena tiako be ki le fahendrena tsy haiko fa misy zavatra manitona be anako izy aloha tsy boko azy fa raha io aky nitian'Andriamanitra soandria dia io nataony vadindria firifiriky mibandy-boko zay efa niaraka tamin'indri fa nampijary tsaroko indri nitomany sy maninona mety tsy haiko koa fa Kristy velona Jesosy raha misaraka aminao dia tsy havita na inona omeo fahendrenao mba hitantanao araka ny sitraponao araka ny fahendrenao ary tarihiny fanahinao masy fanantenako ny onenanao tsy zaho intsony no velona fa Kristy velona ato anatiko ato anatiko tsy zaho intsony no velona fa Kristy velona ato anatiko fanantenako izany tena tsoriko aminareo fa mbola tsy nanao mariazy toy ny androany iso dia olona tena tsy mpivavaka mihitsy fa iny nefa ankehitriny dia nanapa-kevitra fa anaraka ny Kristy nandalo tamin'ny fibebahana marina izy ary nanapa-kevitra fa anatanteraka ny tenin'Andriamanitra dia atao batisy izy anio satria izay ny voasoratra mazava amin'ny tenin'Andriamanitra hoe izay mino sy atao batisa no hovonjena iroso amin'izany tsika satria efa vonona ny rano anaovana izany dia miandry kely fotsiny tsika rehefa avy eo mba hometsika fotoana kosa izy hisalorany ny akanjo mariazy fa izao mety ho betsaka aminareo natsoina hanatrika tia mariazy ity no gaga dia anontany hoe inona koa izany
mary azy de asiana batisa am'izay batisa nohony lehibe ary tao sitrika anaty rano sy ny sisa tsy adin-kevitra lava tompoko fa tsotra be ny antony anaovana izany satria ny batisa rehetra ao anaty baiboly dia natao taoriany fibebahan'ny olona izay tapa-kevitra anaradian'ny Kristy izay no nataony soa ka izay no anaovana azy batisa izao. Kristy dia 30 taona no natao batisa ary nasitrika tanaty rano dia manaraka izay fotsiny isika tompoko. Safidy ny anao araka ny tenin'Andriamanitra na tsia. Sanatria tsy hiteraka adi-hevitra be ary sanatria tsy ilazana koa hoe iniatsy no mety na iny anay no tsy mety na mety fa izay ny tenin'Andriamanitra. Misy aza ny teny tamiko hoe pastero aza atao iresaka batisa io fa mampisaraka amin'ny fiangonana zokiny sy zandriny e. Tsy ny ampifaly atsika mpanatrika tompoko no zava-dehibe indrindra misy mifaty fa ny ampifaly an'i Kristy izay nilaza hoe mandehana dia atao mpianatra amin'ny firenena rehetra manaova batisa azy amin'ny anaran'Ray Zanaka ary Fanahy Masina. Izay no tanterahantsika tompoko. Soa andro lehibe indrindra amin'ny fiainanao zao tsy noho ny fanambadiana ao an'zefa fa ny nanekenao ny famonjen'i Kristy androany dia mbola zava-dehibe lavitra satria ny fanambadiana dia tapitra ety an-tany fa ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Kristy dia mitohy mandrakizay. Monsieur Zefa, misy teny kely ataonao ve? Misaotra pastera, misaotra ny tombo fa ny omeheza namako foana hoe tena tsy bogosy ary marina zany. Amin'izao tontolo izao dia tsy azo eritreretina mihitsy zany hoe olotra dia azo vady kanto sy meva toa ny soa. Tsorika aminareo fa tsy nivavaka mihitsy aho nangataka tamin'i Jesosy io mety vady tsara tarehy be aho. Ny vavaka nataoko dia hoe ampiraiso aminao a Jesosy ary raha sitraka ao dia ome vady manana anao, miankina aminao, manaraka anao aho. Raha misy torohevitra kely omeko anareo tanora dia izao hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy anao izay rehetra izay. Zefa ny atsara tarehy dia iofo anjavona rehefa iketroketro ny fahanterana ny endrika fa ny atsara ny fanahinao izay mitafy an'i Kristy dia hiatsara isan'andro ary izany no hitako aminao sy hitiavako anao bebe kokoa isan'andro. dia kosa hojerentsika ny hafaran'ireo jiolahy nanetaka ny Zefa na ela na ho aingana dia
ny tenin'andriamanitra milaza fa tsy maintsy ijinja izay nafafiny olona mpamitaka satana ary modomeny fahafampo amin'ny vokatry ny alatra sy ny soloky ny olona saingy fahafampo foy dia foy ihany ny tena mahafaly azy indrindra dia ny mitsena ireny olona ireny rehefa tonga ny andro afetesana Sandra, tafavoaka ihany tsika alay vile sakosy dia atao isamy mahafazoatra hatrampiraha eto tsao be raso aloha dia tsy tafavoaka izany tsika tena vatantsika ro raha eo mitsihitry reo tsao be tena matsika tsao be tena maty tsy olazany fandao hitsoka misamba foana ary zany ry misamy isamy maiza ary tsobe tsy talava ireo manodidin'ireo jerere isamy maizy atao atsatsika foana zay andriamanitra foana avereo amin'ilay tany fa onerako alatra rehetra onerako vonin'olona rehetra foana marary Tavamitasandia wala apafunony andro ilay sansy hoe mifona tany natao aty marobe ny olona diso hevitra mihevitra fa rehefa mahantra dia andova ny fiainana mandrakizay ary rehefa manan-karena dia ho any amin'ny elo avokoa tsy afaka mampianatra izay tsy lazain'ny tenin'andriamanitra sika ry havako ekena tokoa fa izay manompa ny mamona dia ho lasany amin'ny elo mirehitra avokoa saingy na mahantra io na manan-karena dia mety hanompa ny mamona avokoa fa ny isany mety tsy mitovy i Joba dia nomen'andriamanitra arena be mandra-pahafatany rehefa avy nosedraina tamin'ny endrika tena faran'izay mafy ary izany arenan'izany dia tsy nanalavitra azy velively tamin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty voalohany 2:7 dia milaza mazava anaro ny mpanan-karena amin'izao fiainana ankehitriny izao mba tsy hiavonavona na hatoky ny arena miovaova fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifaliantsika mba hanao soa mba hanan-karena amin'ny asa tsara hazoto manome sy miantra ka dia hiary fanorenana tsara ho an'ny tenany ho amin'ny andro ho avy mba hihazonany ny tena fiainana maro ny mpitoroteny tsy mety miresaka ny helo satria tsy manintona ny olona ny toroteny momba ny helo aleo miresaka ny arena ny fiadanana ny fitahiana trany meloka eo anatren'Andriamanitra ry havana izaho mpitandrina raha tsy mampitandrina ny rehetra fa mbola ho tsaraina avokoa isika rehetra izaho ianao tsy fampitahorana tompoko fa fampitandremana anao ny safidy fidio ny fiadiana tsara omen'Andriamanitra anao mba hivoahanao ho mpandresy Rasul